Ny fiangonan'ny pastera manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy dia mamaly ny fiangonana hoe amen. Amin'izao alahady tondrantsika ambavaka ny taranaka sy ny zanakam-pelezana ry havana dia manambahiny isika isotro fitiavana hiary hitsangana isika hiara-basy. Eny tokoa pasteur doyen Ramambason Laurent Mpitandrina, izy no nanaiky ampitiavana hitondra ny tenin'Andriamanitra androany. Tena misaotra doyen fa fantatra ny andraikitrao nefa vonandrele antsony komity ianao dia tsy nisalasala, tsy nangataka andro amalina dia makasitraka tompoka tahiny tompo ianao sy ny ankonanao ny asa goavana ao amin'ny toeram-panomanana. Afaka mipetraka isika revana. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Anio alahady faraky amin'ny 3 janoary 2024, alahady fahaefatra manaraka ny epifania, alahady izay hitondrana mibavaka ny marary hoditra manerana ny sahan'ny FJKM, ary alahady izay natokany fitandremana isotro fitiavana hitondrana mibavaka ny zanakam-pelezana sy ny taranaka ao anatin'ny vanim-potoana ny fankalazana ny jobily fisondrondronon'ny mpitandrina. Ary mbola hibanjinantsika koa ny loha hevitra hoe maneho ny maha-Andriamanitra azy ny tompo. Ny liturjia amin'ny endriny fahatelo ry havana no endritsika anatanterahana izao fanompoam-pivavahana izao. Izao dia hiara hitsangana amin'ny fiangonana iredona ny hira fanefa faha 520 taona ny synodam-paritany Antananarivo andrefana. Miuraina tsara amin'ny finoana, misikina erika handeha mijoro, tanokazavela ny asa fanombona, azambo malaina fa andeka mazoto, zareno tadideo ny finoana no ampiasa, miorena kehitreo ka dia maherezana. Sefanekena tao ampatokina, reo napetraky Jesosy angana mba efa, fa tsy vita mora ny asa fitorina, ekeo ampitiavana ka ndery tantera, zareno tadideo ny finoana no ampiasa, miorena kehitreo ka dia maherezana. Mazoto miasa mipifalina, fa mila mitra ary no anjara lovana, kufangana ary andeka misikina, efa faly miandrana la Jesosy tompona, zareno tadideo ny finoana no ampiasa, miorena kehitreo ka dia maherezana, zareno tadideo ny finoana no ampiasa, miorena kehitreo
ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho ampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Zao dia hitsangana isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny famakina ny salamo. Ny salamo 530 andininy 720 ka hatramin'ny 120. Iara hitsangana tsika tompo. Amin'ny anaran'ny Tompo, misaoran'i Jehovah ary taranak'Israely, misaoran'i Jehovah ary taranak'i Arona, misaoran'i Jehovah ary taranak'i Levy, ianareo izay matahotra an'i Jehovah, misaoran'i Jehovah, isaorana avy any Zionany Jehovah, izay mitoetra any Jerosalema. Alleluia. Amen. Iaraka hivavaka isika Tompo. Ray malalo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tokoa ianao, midera sy misaotra ary manome voninahitra anao izahay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'izao rehetra izao. Ianao ilay mpandahatra endry sy fanahy masina mpitaridalana, manandratra avo ny fisaorana sy ny fiderana anao izahay, fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao taminay, ka mbola notahinao sy novombinao izahay nahatratra izao fotoana izay hitondrana mibavaka ny zanaka ampelezana sy ny taranak'izao. Misaotra ray io, fa fahasoavana avy aminao tokoa mbola nahatoy izao anay, ary ny famindramponao taminay no tsy nahalany ritranay, ka mendrika ny ody araina mandrakariva tokoa ny anaranao masina. Dia taio ny fotoananay, anehoinay marina tokoa ny voninahitrao sy anandratanay avo ny anaranao masina. Ianao lehibe voninahitra sy be famindrampo, maneho ny maha-Andriamanitra anao aminay tokoa ianao, ka ho zanaka ampelezana sy taranaka tena manompo anao anie izahay rehetra. Dia apetrakay ary izao fotoana izao eo am-pelatananao, ka ny fanahinao masina no ampimbay anay anatanterahanay izany. Raiso ny dera sy ny fisaorana ary ny voninahitra tolotray anao, fa mendrika anao tokoa izany. Asantratray amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Tonga Paradino, irai sire
Hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra hivavaka. Jesosy Tompo mahalala anay eo misaotra anao izay fa anisany menao ankorana ary natsoina hoe zanaka. Zanaka mahalala anao ihany koa izay noho ny amin'ny Jesosy Kristy ary misaotra noho ny amin'ny fitiavana izay asehonao aminay Andriamanitra mandrakariva. Dia tario izay raha hianatra ny teninao ho velona sy ho raketina aty am-ponay ane izany. Amen. Petraka ianareo. Miaraba anareo ankizy sy ny tanora rehetra natratra izao fotoana izao. Andeha arosokafantsika ny baibolitsika amaky ny Exodosy 20 ny andininy 12 isika. Exodosy 20 ny andininy 12. Tapany voalohany ihany no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe manaja ny rainao sy ny reninao. Averisika mafy tsara. Ndrainao sy ny reninao. Amen. Amin'ny malahadiny taranaka sy zanaka am-pelezana androany dia soratra masina io no fiditsika. Dia andeha arsika iain'ny tantara kely anankiray angalantsika hafatra ny avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Tondra ny lohateny hoe ilay vilia azo ny dadabe. Tao anatin'ny trano anankiray dia nisy dadabe nipetraka tao tao ny zanany ary teo ny zafikeliny. Tao anatin'izany indrindra dia izy ny mivady reto no nipetrahany ty dadabe izay atao hoe rainy zany. Ka rehefa tonga ny fotoana hariva eo amin'ny ora fisakafoanana dia eo izy mianakavy no miombona ary mifampizara ny amin'izay niainany ny tontolo andro. Ka i dadabe ity ry havana maha dadabe azy dia efa antitra dia antitra tokoa izy. Ary izy mivady dia matsiaro sahirana ny amin'ity rainy ity. Miadam-teny izy, miverimberina izay lazainy ary efa somary tsy dia marefy iritsony i dadabe. Tao anatin'izany indrindra dia nitombo ihany ny aretin'ny dadabe satria voany atao hoe maladie de Parkinson izy. Aretina mangovongovotra izy io. Ka rehefa tonga ny fotoana fisakafoanana na tsy amin'ny fisakafoanana ary dia mangovongovotra dadabe. Ka rehefa mangovotra izy dia mihintsana daholo ny zavatra eny ambony latabatra. Tezitra mafy dia mafy reto zanany. Ka ny any fanapahan-kevitra nataony dia andeha ampanamboatra vilia hazo ho an'ny dadabe. Natokana ny toerana isakafony ary nampiasa vilia hazo izy. Tao anatin'izay dia malokendrika ary tsy nahitana tsiky sy tsy niteny intsony dadabe noho ny amin'izay fanavahana izay. Tao anatin'ny fotoana nefa dia izao natsiarina alahelon'ny dadabe ny zafikely anankiray ka nandeha tany amin'ny mpandrafitra izy. Tsy hitany dadany tao an-tranony izy dia lasa ny dadany tady azy ka hitany tany amin'ilay mpandrafitra ilay zanany. Dia hoy ilay dadany, manao inona ty lahy? Dia hoy ilay zanany hoe manamboatra vilia hazo aho. Fa nga vaky sahady ilay vilia namboarina ho an'ny dadabe. Tsiry dada, fa manamboatra vilia hazo anareo koa rehefa antitra ianareo. Tonga saina ilay dada noho ny amin'ilay tenin'ny zanany ka lasa naverina teo niarany sakafo amin'ny teo ambony latabatra ilay dadabe ka verina tsikitsiky sy miramirana ny endriny. Lesina azo tsoatsika ny amin'izay tenin'Andriamanitra izany ry havana dia izao. Ninona antony fahosan'ny ray aman-drenitsika na ny dadabe atsika na ny ray aman-drenitsika dia anjarako, anjaranao, anjarantsika tsirairay avy ny miazy reny. Tsy miteny amintsika ny tompo hoe raha tsy manahirana anao dia karakarao ny rainao sy ny reninao fa hoe ina ilay teny ao amin'ny Exodosy 20:12. Manatsaha ny rainao sy ny reninao. Andeha arsika hivavaka. Tompo, ampitombohatrany izahay amin'ny fitiavana anao sy ny fanajana ny ray aman-dreninay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Maseno taribu Israel anakisa
Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izay raha omenao izao fotoana izao indray amakina sy henoana ny teninao. Mangataka anao izay fanahy masina, ampangina amin'ny feo hafa rehetra, afa-tsy ny feonao rery ihany, ka ampifantoka anay amin'ny hafatrao mba hafantarana ny sitraponao. Tafio ny herinao ary izay amaky ny teny sy izay ampita ny hafatrao mba hazava aminay tokoa ny hafatrao, ka anaiky sy akatony ny teninao izahay amin'ny andro rehetra iainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay teny mahavelona no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Araka ny mahazatra eto amin'ny fitandremana sotro fitiavana dia Baiboly DM no amakina ny teny isaky ny alahady farany amin'ny volana ho fampatsahivana fa atombavaka Jesosy Kristy ny fiombona amin'ny mpino kristianina. Iara-maky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny mpanjaka faharoa toko 5, 5:5 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia niverina anao amin'ilay olon'Andriamanitra izy mba amin'ireo rehetra mpanaraka azy, ary niseho teo anatrehany izy ka nanao taminy hoe: fantatro ankehitriny fa tsy misy Andriamanitra eto ambonin'ny tany tontolo afa-tsy ato amin'ny Israely ihany. Koa ambaraisy ny fahamezana atolotro anao. Fa hono ny navaliny Elisa: velona ny Tompo izay topoko ka manizingizina aminao aho, fa tsy handray izany. Nitambezo azy handray ihany Naamana, saingy nandahatra any kosa Elisa. Ka nilazany hoe: satria nolavinao ny fanomezako dia avelao aho mba hitondra tany zaka ny boriky roa avy amin'ny taninao. Fa izao tsy mba nolotra intsony sorona dorona manontolo na sorom-pihavanana amin'ny andriaman-kafa afa-tsy amin'ny Tompo ihany. Saingy mangatapa-melana meloa amin'ny Tompo aho momba izao zavatra izao. Raha miditra mba hivavaka ao amin'ny tempolon'ny Rimona, Andriamanitra ny Tompo mpanjaka ny Siria, dia tsy maintsy akoky hiteh-tany miaraka aminy koa aho, satria mitehana amin'ny tanako izy. Ny Tompany amela heloko ahy amin'izany fihetsiko izany. Aroa Elisa taminy mandehana ho mpampiadanana. Lasa nandeha Naamana. Raha mbola tsy lasa ravitra akory Naamana dia niteny anakapoky Gehazi mpilompin'i Elisa hoe: nalefa ny Tompoko tamin'izao fotsiny lahy i Naamana ilay Sirianina, fa tsy nakanina inona tamin'ny zavatra nentina. Velona ny Tompo, ka milokaloka aho fa tsy maintsy hotratrariko iny azahoako zavatra. Dia lasa i Gehazi nanenjika ny Naamana, ary noho nahita azy miazakazaka manatona kosa i Naamana dia nialafaingana tamin'ny kalesiny hitsena azy ka nanao hoe: tsara ihany va ianao? Ary ny navaliny: tsara ihany aho, saingy ny raha ny Tompo fotsiny aho ilaza aminao fa misy zatovy roa lahy anisan'ny andiam-paminany tonga ao aminy avy amin'ny faritry avoan'ny Efraima. Koa miangavanao izy mba hanome azy roa lahy volafotsy 30 kilao ary akanjo fitondra mianjaika roa. Dia hoy Naamana: volafotsy 90 kilao re entiny. Notereny andray izany i Gehazi, ary dia nataony tao anaty kitapo roa tsara fe ny volafotsy 90 kilao sy akanjo roa. Ka nasainy nentin'ny mpanompony roa lahy izay nanaraka ny Gehazi ireo rehetra ireo. Rehefa tonga teo amin'ny toerana natao hoe Ofely izy, dia nalainy Gehazi ny kitapo sy ny akanjony ka napetrany tao an-tranony, ary nasainy verina ireo mpanompony Naamana ka lasa. Noho ny tafaverina teo anatrehan'ny tompony kosa i Gehazi, dia nanontanian'i Elisa hoe: avy taiza ianao ry Gehazi? Ka hoy ny navaliny: tsy avy taiza aho tompoko. Fa hoy indray Elisa: moa ataonao tsy ho hitako ampanà ve iny lehilahy izay niala tamin'ny kalesiny hitsenanao iny? Tsy fotoana fandraisam-bola na fitafiana, na tanin'ny oliva na tanim-boaloboka, na ondry amanosy na omby, na mpalopona na mpanompo vavy izao, satria
ary atokotry namana dia iraikitra aminao sy ny taranakao hatrany hatrany. Rehefa niala teo anatrehany Elisy Gehazy dia indro fa nepaka fosi-tonoram-panala ny odina. Zao dia ho tohizantsika ny famakina ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao araky ny filazantsara ny marika toko voalohany ka ny andininy fa 70 ka hatramin'ny 570. Marika toko voalohany andininy fa 70 ka hatramin'ny 570 ary hofaranana ny famakina ny soratra masina ao amin'ny araky ny epistily nosoratan'ny Petera faharoa toko voalohany ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika amby folo. Petera faharoa toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny faraika amby folo. Rehefa hita dia ovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nanatona an Jesosy ity lehilahy marary hoditra ka nitalao taminy sady nandoalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe raha sitrakao dia hainao diovina aho. Onena azy Jesosy ka nanatsotra tanana nikazikazy sady niteny hoe sitrako madiovy ianao. Avy hatrany dia nalany areti-koditra nahazo azy raha lehilahy ka nadio. Dia nasainy Jesosy nandeha niaraka tamin'izay izy sady nofeperany mafy nataony hoe tandremy mahitsy ny milaza izao na amin'iza fa mandehana amin'seho amin'ny mpisorona ary ento ny fanatitra voadidin'ny Mosesy mba ho vavolombelona amin'ny olona fa madio ianao. Kanjo raha vao niala teo raha lehilahy dia nanao antsoava izay nitranga taminy ary nampiely izany. Koa tsy hafaniditra ny tanàna tamin'ny fomba ny ariary intsony Jesosy fa dia any amin'ny toerana mangina ivelan'ny tanàna any foana izy kanefa mbola noaton'ny olona avy eny rehetreny. Avy amiko Simona Petera ity taratasy ity dia izao mpanompon'i Jesosy Kristy sady apôstôliny. Mamangy anareo aho dia anareo izay nahazo finoana sarobidy tahaka ny anay noho Jesosy Kristy Andriamanitsika sy mpamonjy antsika efa niantra antsika. Ampitomboinao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana vokatry ny fahalalana tsara an'Andriamanitra tsy Jesosy tompontsika. Ny hery mahandriamanitra azy no nanome antsika ny zavatra rehetra ilaina hahazona ny fiainana sy iraiketam-po amin'Andriamanitra satria isika efa nampahalala an'i Jesosy Tompo an'ilay niantso antsika noho ny voninahiny sy fahatsarany. Izany voninahitr'Andriamanitra sy fahatsarany izany nanomezana antsika ireo zavatra sarobidy sy lehibe tokoa nampanantenainy antsika mba ho tonga mpiombona amin'ny fomba an'Andriamanitra ianareo rehefa afaka tamin'ny fahalovana vokatry ny filan-dratsy mianaka eo amin'izao tontolo izao. Koa noho izany aoka hiezaka mafy tokoa ianareo ka ny finoanareo ho mba hiatsara-panahy, ny hatsara-panahinareo ho mba hifahalalana, ny fahalalànareo ho mba hifahononam-po, ny fahononam-ponareo ho mba hifaharetana, ny faharetanareo ho mba hifiraketam-po amin'Andriamanitra, ny firaketam-ponareo amin'Andriamanitra ho mba hifandalana ireo havana iray finoana, ny fandalanareo ny havana iray finoana ho mba hifitiavana ny olona rehetra. Fa raha ireo toetra ireo no anananareo sy ampitomboinareo dia anjary mazoto sady mahavokatra anareo amin'ny fahalalana bebe kokoa an'i Jesosy Kristy Tompontsika. Fa izay tsy manana ireo toetra ireo kosa dia tsy mahajery lavitra ka namanjamba sady manadiny ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny. Koa amin'izany ry havana miezà bebe kokoa ampitombona tsara ny fiantsoan'Andriamanitra anareo sy ny fifidianany anareo satria raha manao izany anareo dia tsy ho solafaka amin'ny fahotana na oviana na oviana fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ao amin'ny fanjakana maharitra mandrakizay dia ny fanjakan'i Jesosy Kristy Tompontsika sy mpamonjy antsika. Amen.
zao dia hiara hitsangantsika no ny hira 470 ny andininy voalohany. Petraka ianareo ry havana. Ho amintsika rehetra ny ry havana amin'ny fahafenoan'ny fanahy masina na ho ahy izay miteny na ho anareo izay miaina. Ny androandroany dia natokan'ny fiangonantsika FJKM hitondrana mibavaka ny olona izay marary hoditra. Dia rehefa nijery ny teny izay ho vakiana sy ho toriana mikasika izany mpendraikitra, dia ireo teny izay nivakiana tamintsika teo no novidiana. Nisy tantara anankiroa no vakiana teo. Indray tantarany amin'ny testamenta taloha momba ny olona marary hoditra, boka. Ary indray aty amin'ny testamenta vaovao momba ny olona marary hoditra, ary anisan'izany moa ny hoe olona natao hoe boka. Momba n'ilay tantara ao amin'ny testamenta taloha dia mba mahavariana re izany raha tantara. Fa ny voalaza ao dia misy le jeneraly anankiray siriana natao hoe Namana. I Namana dia jeneraly olona ambony teo amin'ny fitondrana tany Siria. Saingy boka izy. Mandrakity ny andro moa sery Israely sy Israely dia miady lava tsy mifanaraka mihitsy. Ary tamin'izany Siria nahery noho ny zanak'Israely. Ka nisy fotoana zareo anambabo tany zanak'Israely dia tamin'izany rehefa resy ianao ao amin'ny ady dia alain'ilay mpandresy izay olona tiany alaina eo dia hoentiny any amin'ny any hanompo azy. Anao asa maro samihafa na tiana na tsy tiana. Dia le vadiny Namana, le tokantrano Namana nanana ankizy vavy kely jiosy anankiray. Dia rehefa nahita ny aretin-dozana azy an'ilay jeneraly izy dia nilaza moramora hoe raha ohatra manko dada Namana zao mba mandeha makany Israely any ane misy olona mahasitrana ny mpanompon'Andriamanitra. Raha makany izy zao dia sitrana eo aretiny io. Dia lasa tokoa ary le rangahy nandeha nakany Israely. Dia rehefa tonga tany izy dia tonga teo anoloan'ny Elisa. Izany Elisa izany dia mpaminany nalaza teo amin'ny zanak'Israely. Ary rehefa tonga teo izy dia hoe mba hositranina amin'ny abokany. Dia hoy Elisa hoe mandehana mitsoboka mandro impito ao amin'ny Jordana dia hadio ianao. Dia teo izy aloha salasala ihany ary somary tesy tsara zany fotsiny ve dia asitrana sy ny sisa. Nitambatambazan'ny olona nanaraka azy ihany izy dia nasarotra noho izany ary neny nasainy nataonao dia nataonao hoe ko maninona raha mandehana dia mitsoboka fotsiny dia hita eo izay fandehany. Dia lasa tokoa izy tsoboka impito amin'ny Jordana izy. Dia rehefa nivoaka avy tao izy dia ny voasoratra hoe ary ny nofony dia tonga tahaka ny nofon-jazakely indray ka nadio izy. Dia avy amin'izay ary le jeneraly rehefa nadio dia lasa izy nakany amin'ilay mpanompon'Andriamanitra dia nanao hoe tena ny Andriamanitra ny zanak'Israely tokoa ny tena Andriamanitra fa tsy hivavaka amin'Andriamanitra hafa intsony ary ty re mba misy fanomezany volona fotsy amina kilao omena izany mpanompon'Andriamanitra fa tsy nety mihitsy i Elisa. Tsy nety mihitsy izy, tsy netina ndray. Dia lasa nandeha ary io Namana io. Rehefa nandeha teny izy dia mba mifiangavian'ny Elisa dia misaotra raha ozy tamin'ny fahasitranako fa mba misy zavatra ohatr'izao ny izao hitrankany tanànanay rehefa tonga any marina fa efa nanapa-kevitra hoe Andriamanitry ny Israely no tompoky nefa mbola mpanompo sampy mpantsaka izay mifehy ahy. Ka ho avy ny fotoana dia ho amin'ilay trano-tsampy izy ary noho ny maha-olona feheziny ahy dia tsy maintsy mba ho amin'ny akoho andeha hanaraka an'ilay fivavahan-tsampy ao
dia rehefa tonga any dia mba mangataka ry mba mela neloko amin'izany zavatra izany dia hoy Elisa tamin'ny mandehana soamantsara dia lasa le jeneraly. Rehefa lasa le jeneraly dia nisy rangato hoe Gehazy. I Gehazy indray dia mpanompon'ny Elisa izy mpiasa tao izy ary hafahafa amin'izay ny sainy ahoana raha izy vola fotsy amina kilovy dia avototra fotsiny lasa ny anjehany enga anarina mana sy ny namany dia hoe nandainga izy dia izy hoe aiza ihany hono le fanomezana saika omenao aho fa niova hevitra indray izany ry Elisa sy ny namany dia rehefa izay dia netiny dia tonga nandeha niverina izy ka aiza mpaminany ve moa no andaingana lozana izy zany tonga dia fantatry Elisa dia rehefa fantany dia hoe maninona ianao no manao an'izany ny habokanina mana dia iraikitra aminao sy ny taranakao mandrakizay lozo zany mba nisy vaovao mafaly tamin'le jentilisa fa dia hito le jiosy tao an-trano iray ny diran-dosa satria mpanompo tsy mahatoky izay le tantara anankiray mahafinaritra zany raha tantara ary mbola misy tantara mahafinaritra be koa momba ny olona boka na marary otra ihany ao amin'ny testamenta vaovao io indray dia nanatona an Jesosy indray le boka dia tsy hoe nitaraina fotsiny izy fa nandoalika teo anatrehan'ny tompoka nanao hoe raha mety ny ianao dia mahay manadio ahy rehefa nijery azy Jesosy dia onena ary rehefa nala elo azy Jesosy dia nanindritra ny tanany dia nanindry azy tagnomboka nanao hoe mety aho madiova ianao dia nadio izy fa rehefa nadio izy dia namepetra azy mafy Jesosy hoe aza miteniteny atandremo tsara mba tsy hisy olazainao na aminiza fa mandehana amin'izay tokony alehanao any nefa lasa raha lehilahy ka nilazalaza sy napely izany zavatra izany ka dia tsy nahazo niditra miariary tao an-tanàna ntsony Jesosy. Elisa sy Jesosy samy mpamahaolana ireo fa faran'izay samy hafa koa. Elisa ne rehefa maty dia nalevina dia rehefa nalevina tao amin'ilay fasana izy dia efa maty tao izy zany dia nisy fotoana nisy olona hafa andevina dia noho ny antony voanateren'ireo olona dia natsipony tao amin'ilay fasan'ny Elisa ilay faty fa vonikasika tamin'ny taolany Elisa dia nijoro tamin'ny tongony tonga dia velona ilay olona. Zany zava-mahagaga tamin'izany tantaran'ny Elisa zany fa ny aty amin'ny tantaran'i Jesosy mbola mahagaga lavitra noho izany. Jesosy indray tsy zany fa Elisa nahatsangana ny olona tamin'ny fatiny fa Jesosy dia izy mihitsy tsy voatana ny fahafatesana fa nitsangana tamin'ny maty izany Jesosy zany. Ireo zany tsy mitovy le rairy mpamahaolana samy mpamahaolana ireo samy mpamonjy raha izay no azo ilazana azy satria ny olona mahavany olona antsika anie dia olona mahavonjy antsika fa i Jesosy ry havana tsy mpamonjy fotsiny Jesosy io fa tompo tsy mpamonjy fotsiny izy fa tompony aina zay varavarana idiny tsisy mahavoany intsony ary zay voainy dia tsy misy mahidy anintsony tsisy maharombaka zay eo ampelantanan'izany Jesosy zany izy mitsaratsika rehefa aneorinany rehefa izy manao hito marina dia marina iny rehefa izy manao hito meloka dia meloka iny tompo Jesosy fa tsy raha-mpamahaolana fotsiny velona rehevan'izany Jesosy zany ary tena mahafinaritra mihitsy le ato aminareo fa vao manomboka amin'ny fampivavahana dia miteny mpitarika hoe nitsangana i Jesosy Kristy dia ahoana le avatsika azy iny tokoa velona io Jesosy io velona izy ka mifandraisa amin'ny ianao aza tabaka mihitsy mifandray amin'izany Jesosy zany aza miandro ny fanazavana ny teny ataonay tahaka an'izao fa ianao mihitsy no mifandraisa amin'io Jesosy velona io Jesosy io manana olana ianao teneny Jesosy tahaka n'le ranganotaraina na atsiravina dia nandoalika mihitsy dia Jesosy ne oneny tsara fanazany Jesosy zany ary mainy vavaka izy rehefa mivavaka n'Andriamanitra rainy amin'ny anarany tsika afany amin'ny olana sarotra isika
ary raha valika amin'ny ankehitriny io tantara io dia izao le tantaran'le boka raha atao amin'ny ankehitriny ary nisy olona nanana olana natona an' Jesosy dia nitaraina taminy sady nandro alika ka nanao raha mety ianao dia mahay manafaka ny olako ary Jesosy dia onena azy ka nanindrotra ny tanany dia nanindry azy ka nanao mety aho afa amin'ny olanao ianao dia vita zany le zahatra mangatahany io rangahy io le olona mila vonjy io tamin'ny Jesosy mpamonjy fa azadiny ry havana fa tsy isika ihany eny no mangataka zavatra amin'ny Jesosy fa i Jesosy koa mba mangataka zavatra amintsika ny le rangahy io zao dia ozy izy eny ary voavahany olanao fa mba zao re mba fiangaviako ary eo raha tena voalaza mihitsy hoe namepetra azy mafy ary rehefa niteny Jesosy hoe tandremo tsara zao tsy noenon'le olona io zany tsy ianao ihany mangataka zavatra amin'ny Jesosy fa i Jesosy koa mba mangataka zavatra aminao dia mba hankatoavinao ve zany mba hankatoavitra ve zany sambatra ny olona zay manana fifandraisana velona amin'ny Jesosy velona ary ny lesona voalohany azy eto ry havana Jesosy velona Jesosy velona i Jesosy tsy mpamonjy fotsiny izy fa tompo mba kendreo tsara re raha olona ny tsy ho afaka olana fotsiny ihany fa mba mety ho karakarain'i Jesosy mety atorony fa tsy sarotra atoro ka ho tonga olom-baovao araka ny voalaza teo le olona ty tsy tena lasa olom-baovao le olona satria tsy nakatoa an'i Jesosy izy afaka ny abokana fa dia ho faly taminy ve Jesosy dia zany any teo sahala amin'izany koa le rangahy le aty amin'ny testamenta taloha aty tena afaka izy voavahany olana fa rehefa aveo dia nisy indro kely ihany rehefa to mandeha manompo sampy re zay dia zany tsy maintsy makany ihany fa mba mamelany eloko rehefa miditra any le mandray rotony sady atsy any tsy maintsy makatsy kely ka hoana moa fa tsy maintsy manao an'io satria mena ambaniny meny manana mpifehany dia tao amin'ny manompo sampy miaraka amin'ny any mivalika any manery amin'izao mbola tsy maintsy mandeha karia sy ny sisy fa mba mamelany eloko amin'izany aty amin'ny testamenta vaovao tsy mety zany na ianao aria na aty na anaraka an' Jesosy feno ny olona manontolotra isanom-binana na mbola iodikodina ihany sady ary maika lava ahavahany olana amin'ny fiainana io maika lava nefa ny olon-dresy satria le olana sarotra indrindra dia ny fahafatesana tsy voavahantsika akory ko tandremo tsara ry havana ny fiainana tsy odikodin-dava andany fotoana vola makarena amana olana tsisy farany nefa dia ho resy ihany any aoriana satria tsy ahava olana fa maty ihany tena mandrotsika raha ohatra amin'ny fiainantsika miodikodin-dava olana ava olana tsisy farany fa sambatra ny olona zay manomboka amin'ny fiainany eo amin'ny tsy vahaolana ntsony zany fa efa mihoatra ny hoe vahaolana dia Jesosy velona zay efa nandresy ny fahafatesana sambatra ny olona ohatra zany rehefa miaraka amin'ny Jesosy zany tandremo tsara fa tsy manao zay hinanana fontsika raha anaraka an' Jesosy hoe mba nitombotsoa atsika mba ho voavonjy fa tsy ho very mba ho anisany tsy ho elohina fa mba anisany ho amarinina mba ho lohany fa tsy ho rambiny tsy zany fotsiny no anarana an' Jesosy tsy raha-pamaha olana fotsiny i Jesosy fa mihoatra lavitra noho izany dia Jesosy zay efa nandresy an'le olana tsy voafaha ka ny tokony aingan'ny fiainana dia fifandraisana amin'izany Jesosy velona izany manaraka an'io Jesosy velona io ny fiainana zany zao dia tsy tokony tsony miodikodiny amin'ny olana vahaolana lava fa mifandray tsara amin'ny Jesosy velona isan'andro dia nitondra ny fiainana eo aminy dia mba miaino ny feony fa ny tanjon'i Jesosy dia tsy nihavany olana eo amin'ny fiainantsika ihany fa ny ahatonga antsika olom-baovao ka homendrika ny fiainana mandrakizay olom-baovao mendrika ny lanitra vaovao sy tany vaovao tsy hoe mpanota afaka olana fotsiny dia voavontsy fa tonga zanak'Andriamanitra tsy hoe sakaizan'i Jesosy fotsiny fa zandrin'i Jesosy satria efa noraisin'Andriamanitra ho zany ny tena tiantsika tiany Jesosy tian'Andriamanitra ho tanteraka amin'ny fiainantsika izany
ko tandremo tsara kendreny tsy hoe ho afakolana fotsiny amin'ny fanarana an' Jesosy fa ireo mafy mihitsy zany hoe mba ho tonga olom-baovao ao aminy. Manaraka eto ry havana dia zao Jesosy dia velona izy, velona zany Jesosy zany. Ary anjarantsika tsirairay avy mifandray aminy. Misy teny any amin'ny Galatiana zao hoe fa samy mitondra ny entany avy ny olona, tsika zany tsy maintsy mifampitondra izay mavesatra. Fa amin'ny Galatiana toko fahaenina ihany dia misy teny hoe tsy mifampitondra izay mavesatra fotsiny le aloha fa ambany eto hoe samy mitondra ny entany avy ny olona. Fiainanao io zay tianao ihany fa mifandraisanao amin'ny Jesosy tomponao dia zay fandehan'ny fiainanareo any. Zay zany tsisy mahavitsy zany. Fa eo ny hoe tokony ahery tsara isika, tokony ahery tsara. Fa tsy mihoatra amin'ny mpamaolana anie zany Jesosy zany, fa Jesosy tompo zany anie tena mahafinaritra ary tena Andriamanitra fitiavana tonga nofo tokoa izany Jesosy zany. Fa ampitovy tokoa anie ny tantara. Elisa anie rehefa miaraka amin'le olona mpanoty eo, mba miaraka eo mahatsiravina anie ny Elisa amin'ny fitondran'ny mpanoty, fa le Gehazi io rehefa nantainga ohatr' zany dia tia kely dia lasa naka an'le zavatra efa norarany Elisa, tena nozon'ny Elisa izy, ozy Elisa. Ny abokany namana dia irakitra aminao sy ny taranakao mandrakizay. Ary niala teo anatrehany namana i Gehazi ka indro boka fotsy toy ny oram-panaly, mahatsiravina zany. Efa miaraka amin'ny mpamaolana teo fa dia manafy fotoana amin'ny mpamaolana dia veloma ihany. Tsy mba ohatran'izany ato amin'ilay tantaran'ny testamenta vaovao ny ato dia efa nitenenina le rangahy hoe aza milazalaza mbola tsy nakatoan'i Jesosy dia nandeha any. Fa tsisy tantara mihitsy ato toy ny hoe ary tany Jesosy indray le rangahy tsy nakatoa. Ka niteneniny mafy hoe za efa miteny hoe aza milazalaza mbola niteny ihany ianao. Tsy manana fifandraisana amin'ity, tsy mba nanao an'izany Jesosy io. Jesosy io fa malemy fanahy izy ary nandefitra izy. Ary zany ry havan'izany Jesosy rahantsika zany ny fiainana anie tsy ilaozan'olona fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Velona Jesosy mifandraisa aminy, mangata aminy fa mora oneny zany Jesosy zany, tsy mba mandaty zany Jesosy zany. Ary namahoanao adosoana ara dia vonona izy, nanolotra ny tenany mihitsy ho maty teo ambony hazo fijaliana mba amelany ny helokontsika. Ka mangata aminy, eny vahany ny olanao, vonina ny amany olanao izy. Fa aza mianona amin'izany fotsiny fa fitiavana zany Jesosy zany. Meteza ho atorony, meteza ho atorony. Fa misy zavatra mba irin'ny tompo ataonao, eno izy dia mba hakatoavy ny teniny. Fa ny tanjony amin'izany dia tsy ny amany olany tena fotsiny, fa hahatonga ny tena mihitsy ny tena mba olom-baovao. Tsy olona mivavaka satria manatena zavatra fotsiny, fa olona mivavaka satria tia an'Andriamanitra. Olona izay miaino an' Jesosy, mankatoa azy ka olona tonga olom-baovao eo amin'ny fiainany. Ka rehefa mivavaka izy dia tsy mangataka fotsiny tsisy farany ny amana ny olana eo amin'ny fiainany, fa mba tokony anisan'ny vavaka ataontsika koa. Rehefa mba mivavaka re dia mba ngatao ihany Andriamanitra hoe Andriamanitra ray eo, mba ampitombo ato anatiko ny fitiavana anao, ny fitiavana anao. Fa rehefa tian'Andriamanitra isika, tian'Andriamanitra isika, efa tsy babon'le fiainana tsony olana sy vaholan-dava, fa fiainana feno fahatokiana satria tian'Andriamanitra. Ka maniry mafy mba ho tian'Andriamanitra koa. Na misy arane ny olana tsy voavay to mbola eo ihany ny fahafatesana, na eo arane ny mety mbola ranomaso tsy maintsy latsaka ihany no fahoriny. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy velona ianao ary mitombo amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany, dia na ny olana tsy voavaza dia miara-miasa hahasoa anao. Fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra isika. Ary sambatra ny olona izay mitombo fitiavana an'Andriamanitra
fa zay tsy mbola hitan'ny maso na reniny sofina nefa homanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Farandriavana raha izany ary io Jesosy io velona Jesosy mpamonjy ny olona rehetra izy ary tompo tia ny olona rehetra mba ho tonga zanak'Andriamanitra tahaka azy. Manavao ny fiainan'ny olona izy. Raha izany zany Jesosy zany dia miendentsika en'ny feony ka mba eno tsara ny iraka mpanaoviny antsika. Eto zao nolazainy hoe aza miteniteny fa ny mitantara hafa sy rehefa nitsangana tamin'ny matiny Jesosy dia tsisy fandrarana ntsony. Jesosy tsy miteny ntsony aza niteniteny amin'izay zavatra tsara natao anao, fa vao maikaroso hoe zay natao tany amin'ny afo natorio eny tompotrano eny, mijoro vavolombelona, sahy mijoro vavolombelona eo amin'ny fiarahamonina amin'izay soa nataon'Andriamanitra anao. Madagasikara ne be olona tsy hoe vizan'ny fahantrana fotsiny, manjaka be amintsika zany hoe maolona tsy vanina zany. Any anie zany firenentsika zany, na izy tsika malagasy tsy maintsy misy olona foana sahirana kokoa noho itsika, na sahirana matsiaro isika hoe sahirana, mbola misy sahirana lavitra noho ianao. Matsiaro tsika hoe tsy mendrika, betsaka ny tsy mendrika, betsaka ny any olona mangitaetan'ny fifaliana tena izy mba hoe ampisidika ny fiainana io fa tsy hodikodina fotsiny olana azy vahaolana lava. Izy reo olona no tena hitondra azy an'izany vaovao mahafaly izany. Vaovao mahafaly anie dia tsisy afa i Jesosy velona dia tia hifandray amin'ny olona tsirairay avy ka tsy hoe ampisidika ny fiainany fotsiny fa hahatonga azy olom-baovao akasitrahan'Andriamanitra sady tian'Andriamanitra no tia an'Andriamanitra. Ka zao tsy mety raha ohatra mivavaka tian'Andriamanitra fotsiny dia mivavaka mamaky ny soratra masina miangona nefa ny havatsika ny ivelany ihany tsy hita izay fandehany ihany, fa tandremo fa fivavahana fitiavan-tena ihany atsika rehefa izany fotsiny. Ary farany ara dia hiaran'le tantara mahatsiravina any amin'ny Matia 5:20 nona tsy menareo sakafo nangetaeta aho tsy nampisotroanareo, nigadra tsy mba novanginareo, narary tsy mba novanginareo sy ny sisa. Tsy maintsy mifanerasera amin'ny olona mila vonjy isika raha tiana ny hoe tena mpianatry ny tompo atsika tokoa. Mahatsiaro reraka ve anao amin'ny fiainana noho ny olana eny mivavaha fa mba andramikoa manomboka izao ndana mamanga ny olona mila vonjy kokoa noho ianao, mba miresa ihany amin'ireny le olona arin'ny fiarahamonina everina efa ho adalaka ny olona sady matahotra ny tsitantsony fa ianao aza mety voasaka an'izany. Fa rehefa tereny fitiavan'i Kristy ndana mba miresaka amin'ireny olona ireny, mba miresaka amin'ny olona mitsipopako ary mitondra ny vaovao mahafaly Jesosy Kristy aminy, ary tsy zany fotsiny ihany fa zay mba kely ananana dia tokony hozaraina aminy izany. Indray tsy hita zay olona ifaneraserana, tsy hita zay tokony ho tenenina, tsy hita zay tokony atao, tsy hitanao mivavaha hoe Jesosy velona mba omeo any olona mila vonjy zay tokony ifaneraserako dia atoroy ihany tokony ho tenenina, dia mba atoroy ihany tokony atao, fa dia omeny ianao. Nety misy olona tonga avy any dia izy manatona anao na ianao any mandeha any mahereza tsara nefa fa reny olo reny dia mety le mangalatra ny entanao ihany. Tsy maninona zany fa izay ny fomba ny rano tompo azy any aminao. Ny anjaranao dia ianao zay tereny ny fitiavan'i Kristy dia tokony olona efa navela heloka ka mba mamela heloka koa, mizara ny kely ananana ary mizara le lehibe indrindra ananana. Dia tsy zany fa io Jesosy velona io sy ny filazany tsara. Ho azy eny ny voninahitra fa ho antsika kosa ny fitarena sy ny herin'ny fanahy masina ka iainan'izany isika mba hananantsika fifaliana tena izy ary izaratsika koa izany fifaliana izany amin'ny olona izay manodidina antsika. Amen.
vavaksika ry havana. Jesosy malalo miondrika eto anoloan'ny voninahitra ao izahay. Sotrany amin'ny voninahitra ao atafinao ny teninao ka mahagaga eo masonay mandrakariva izany. Ankehitriny dia faly ihany koa izay misaotra anao noho ny arena sy ny ahasoavana izay hitanay ao anatin'izany teninao izany, izay mitarika anay mandrakariva hiorina amin'ny finoana ary ahafantatra ny amin'ity tenanay ity sy ny manodidina anay. Misaotra ary ankehitriny Jesosy fa fantatray fa ianao ilay Andriamanitra ivavahanay dia Jesosy velona ary mitarika anay mandrakariva mba hiavao eo anatrihan'izany rehetra izany. Misaotra anao ihany koa izay ry Tompo Andriamanitray fa ianao izay Andriamanitra ivavahanay dia manome an Jesosy Kristy ho anay tsirairay avy mba hitondra hery anay ary manome an Jesosy Kristy mba hiaraka anay mandrakariva mba hahafahanay mandresy ny herin'ny ota sy ny fahafatesana rehetra. Jesosy malalo, menatra sy mangahiahy ihany izahay raha mijery ny aminay manontolo. Mahatsiaro izahay fa tsy mahay ihany koa mankatoa mifandray aminao Andriamanitra velona, mifanerasera amin'ireo olona mila vonjy aminay, eny manosy bohitanana ihany koa aza. Tompo malalo, tsisy mendrika eo anatrihanao izahay fa samy efa nanota avokoa. Olombelona nefa izahay ka navotanao tao amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ka ankehitriny Tompo malalo, izahay rehetra eto no miaraka mifona mandoaka ny atsiam-ponay eo anatrihanao. Mila vony izay Tompo malala, ary ianao nangatanay hanafaka anay, hanasanay amin'ny tenan'ny ota rehetra mba ho marina mandrakariva eo anatrihanao izahay. Izany Jesosy no vavakay, ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay marina mahasasa madio anay izany. Amen. Ho antsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo ary nibebaka marina tokoa, mitsangana handreny teny somahafaly atolotry ny Tompo atsika ho famelana ny helitra. Fa hoy ny Tompo, mivereny ianao ry Israely mpiodina, tsy hampanjombona ny tavako aminao aho, fa mamindra fo aho ka tsy tahiry fahatezerana mandrakizay. Kanefa koa ekeo ny helokao fa tamin'i Jehovah Andriamanitra ao no nidinanao. Miverena ianareo ry zaza-piodina, fa hositraniko ny fiodinanareo. Amen. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina mideran'ny Tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny helo sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Amen.
Hoantsika izay vao vela heloka andeha ambaratsika amin'ny pahibe maso ny finoantsika araka ny fanekempinoana laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo hanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay mitorotolonina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny hijala raha nanapaky Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika analevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any leviny tsara vela sy maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao, ny fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny olona maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Iombona mivavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, ankehitriny dia fifaliana ho anay mandrakariva ny manantona anao amin'ny finoana fa ianao Andriamanitra rainay dia Andriamanitra mpamonjy, Andriamanitra tsara, ary ny hevitra eo amin'ny fiainanay dia hevitra tonga fiadanana. Misaotra izay Andriamanitra noho ny amin'ny famelan-keloka omenao anay, ary misaotra ihany koa ny amin'ny fahalalana izay ahafahanay manantona anao. Koa indreto ary izay Tompo malalo mangataka eo anatrianao mba ampitomboanao anay ny amin'izany finoana izany. Ary maniry ihany koa izay ny hitombo amin'ny fifandraisana anao Andriamanitra, ilay Jesosy Kristy velona ho anay tsiraray avy. Tompo malalo, misaotra anao ihany koa izay fa afaka mitondra ny fiainanay tsiraray avy eo anatrianao, fantatrao tompony aminay, tsisy miafina aminao ny olana sedrainay, ny zava-misy izay iainanay, fa ny irinay ary ny fantatray dia velona ianao mpanavitra anay. Andriamanitra ny vahaolana ianao, ary ny olana rehetra izay entinay eo anatrianao dia manana vahaolana feno izay omenanay ianao. Jesosy Tompo, fantatray fa mahalala ny hevitra heverana anay ianao, ary mahalala mihoatra izay eritreretin'ny sainay ho apetraka sy ho avinay ianao. Koa izany indrindra Tompo ny tsy sarahanay aminao. Maniry indrindra izay Tompo, mba ampitomboy aty anatinay ihany koa ny fitiavana anao Andriamanitra, fa ilay fitiavanao no mahatonga anay mbola hijoro, ny fitiavana anao no mahatonga anay hanompo, ary ny fitiavana anao no mahatonga anay ho velona mandrakariva. Misaotra izay Andriamanitra ny amin'izay soa rehetra ndraisinay teo anatrianao, ary ankehitriny izay dia mahatsiaro indrindra izao alahady hitondranam-bavaka ny zanaka ampelezana sy ny taranaka izao.
maniry izay Jesosy malalo mba ho tena taranaka vonina ary anompy itory hiasa ho anao ka hevitra mandrakariva ny anao vaindondra raha ny asanao Andriamanitra. Dia ianao Jesosy Kristy Tompo ilay efa nampiombona anay ho tena iray ao anatin'izao fiangonana izao no hitahiry ny hafanana izay rehetra efa nataonao teo amin'ny fiainanay. Mivavaka ihany koa izay Tompo ho an'ny fiainam-piangonana dia ny fiainan'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara izany izay hiatrika ny synode lehibe amin'ny volana Aogositra ho avy izao. Tompo malalo ho petraka eo am-pelatananao ny fanapahan-kevitra rehetra, ny fanavaozana rehetra efa hialoha lalana sahady ianao ka hiasa ao anatin'ny tompona andraikitra ary ianao efa mahafantatra izay tianendrinao hitondra izao fiangonana izao. Jesosy malalo, ianao koa ankehitriny no hitondranay izao firenena izao, fantatrao ny fahoriana, fantatrao ny fahasarotana, fantatrao ny zavatra misy ainanay ny amin'ny aretina. Ianao Tompo no angatanay hiasa manan-kery eo amin'ity firenena ity, efa nihety teo anatrianao izay Tompo malalo ary rinay ianao anasitrana ny taninay ka hamonjy anay. Dia sitraka indrindra Jesosy Kristy mba hiainao anatin'ny fahasambarana sy ny fiadanana izahay noho ny amin'ny ianao izay miasa manan-kery eo amin'ny fiainanay. Sitraka indrindra ary Tompo malalo no mampiombona amin'ny fivavakay amin'ilay nampianarinao anay manao hoe Zainay ho izay ny an-danitra, mpamasinina ny anaranao, tonga neny fanjakanao, ataony sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, meonay ny izana sahazahoanay ary mamelana elokay tahaka namelanay izay meloko taminy. Azany fomony fakapana manafahany amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy avana. Fanentanana rososina no tiana entina amintsika fiangonana anio. Ny voalohany dia mahakasika ny jobily fisotrondronon'ny mpitandrina raha maha olo miasa lofin'ny vady. Mampatia antsika fa ny alahady 14 febroary no natokana ho an'ny diakona sy ny olona rehetra mifandimby teto isotro fitiavana. Ny fara fisoratana anarana dia nalatsinainy 9 febroary ao amin'ny sekretera mpandraran'ny fiangonana. Mampatia any koa ny alahady ny mpandray ny fanasan'ny tompo ho tanterahana ny 20 febroary. Afaka misoratra anarana avokoa isika mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra eto isotro fitiavana. Azo atao ny misafidy ora isoratana anarana na amin'ny 9 ora sasany na amin'ny 12 ora arak'izay mety amintsika. Ny fara fisoratana anarana dia nalatsinainy 15 febroary ao amin'ny sekretera mpandraran'ny fiangonana. Anterina riavana fa efa voninao avokoa ny taratasy fisoratana anarana rehetra mandritry ny fankalazana ka afaka maka dian'izao isika amora ny fandaminana. Eo tokotanim-piangonana ny alady maraina ary eo amin'ny sekretera ny andavanandro. Marina fa ny fotoam-pankalazana rehetra dia misy fakana sary miaraka amin'ny mpitandrina sy fanolorana sertifika. Ho an'ny anio manokana dia azo atao ny manao commande ny sary aorian'ny fanompom-pivavahana eo tokotanim-piangonana. Fa ny faharoa izay tiana hitondrana fanentanana ho antsika riavana dia mahakasika ny fikambanana ny mpitendry zava-maneno. Efa talohan'ny taona 3 no tsy nanana birao lany tamin'ny fifidianana ny fikambanana ny mpitendry zava-maneno. Tonga ny fotoana ananganantsika izany birao zany araka ny afatry ny foibe FJKM. Araka izany dia manamafy ny raharam-piangonana teo atsona ny mpitendry zava-maneno rehetra tsy akanavaka sy ireo izay te hiditra ao amin'ny fikambanana hatramin'ny ankizy sy ny tanora mbola te hianatra ho tonga amin'ny fifidianana izay ho birao ny fikambanana mpitendry zava-maneno ny sabotsy 20 febroary amin'ny 2 ora sy sasany. Misaotra tompoko ny faharetana ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Manantitra ny fiarabana atsika fiangonana riavana. Miraba manokana anareo taranaka sy zanaka ampielezana. Tena maneho fisaorana sy fakasitrahana riavana amin'izao namalina rao ny antso hoe
mba iarahantsika mivavaka ato amin'ny FCKM isotro fitiavana fantatray loatra fa tsy mora zany mandao ny fitandremana mahazatra anao za ary fantatra koa fa ny maro aminareo manana andraikitra any amin'izany fitandremana zany nefa de foinareo izany amin'izao marain'izao maneho ny fisaorana maneho ny fankasitrahana eram-po eram-panariavana satria mo tsy miangona etinareo zany rehefa lahady tiana ihany ny manazava le fifampiarabana eto isotro fitiavana rehefa miteny paster hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy de mamaly ny fiangonana hoe nitsangana tokoa izy zany riavana no atao zany no napetraka de mba hifampatsiarovana isana lahady fa maty ary nitsangana tamin'ny maty ary velona mandrakizay mipetraka eo akavanan'Andriamanitra raitsytoa le Jesosy tompontsika sy mpamonjitsika ary ihany izy no miandry antsika zany no atao riavanao de mba hoe hiteraka fanovana ny finoantsika satria maro loatra ny kristianina toy ny manompo Andriamanitra maty na Jesosy tsy nitsangana tamin'ny maty zany. Manao parenthèse kely efa sao de adiniko ho antsika isotro fitiavana misy étude biblique amin'ny alarobia zao amin'ny dimy sasany de amin'ny sabotsy maraina amin'ny 9 ora sasany maraina orinan'ny ebe ny mpiara-miaritory amin'ny Jesosy larobia ary orinan'ny ebe sabotsy les cellules de prière ny mpievitra raha tonga isika riavana amin'ny asa fijoroana vavolombelona de ny fitondrana ambavaka ny taranaka ary de amin'ny tonjobilina mivady ty moa de fa naneo faniriny izahay mba tsy hoe seho na fitsehana fotsiny zany tonjobily zany fa natao hijoroana vavolombelona araka zay azo atao de misaotra an'Andriamanitra riavana fa misy mpanompo vaviny zanakam-pelezana zay ny rahany hijoro vavolombelona ary mba hamora ny fijoroana vavolombelona de taka le fijoroana vavolombelona nataontsika tamin'ny fanokafana de hoe nalaina feo de nijoro vavolombelona teo izy manan-karena be le fijoroana vavolombelona voatery ny rantsanana mba hoe rantsanana mba tsy oatra ny 10 minitra le fijoroana vavolombelona satria le fotoana koa tsy maintsy fehezina izy de tena izy zanaka isotry nandeha nanaraka ny vadiny de zao izy efa manomboka miverina eto amin'ny FCKM isotro fitiavana noho ny antony zay zany no fijoroana vavolombelona hoenontsika eo riavana mialatsiny raha somary ratsiratsy le feondraindray fa zao njahatra nampihetsi-po aminay tamin'ny zavatra nolazainy zavatra maro nolazainy de rehefa mihaino fampianarana izy rehefa mihaino toroteny izy mihaino tenin'Andriamanitra izy ato isotro fitiavana de toy ny mandray hatrany vongam-piainana mandray vongam-piainana fa ny faharoa nataoko hoe mahavolamena ny fijoroana vavolombelona io miresaka ny rainy io mpanompo vavin'Andriamanitra io ary de hoe ny rainy nisy fotoana tsy niditra ampiangonana fa vo izy no ny famondrampon'Andriamanitra na averin'Andriamanitra aty ampiangonana aty isotro fitiavana de nanafatra ny zanany le rainy hoe makanisa ozy izy ao isotro fitiavana fa isana lahady eo misy afatra manokana ho antsika avy any an-danitra ary de rehefa mihaino an'le afatra ianao ianao tenanao de matsiaro toy ny hoe élu voafetin'Andriamanitra ndao ara ihaino an'le fijoroana vavolombelona isika riavana la tsara zany nanova itana tombatana be tato misy tana be zany tena hitako ny tombo ary tokony makadiny tena be anasy laisiko teto
noho ny amin'ny hoe fanatota dia natsiary ny teny dada ny anoelinany tsarovy ny pasteur Zilofy tsarovy ny fiangonana sy fitaovana zanakapelezana nefa izao zany zay mivadina ivadyka voapanika hoe iskapelitsika ny sasany fampianarana rehetra tena misy voka-piainana mety le asa finoana sy le zavatra miraisana ary zay zavatra milona sy mijerena kato tena hoe lasa ohatra hoe miainana anaty lova mihitsiny le izy na rehefa ny fiangonana le misy toriteny betaka firisitran-tsainy mitandrina ao anatin'le izy fa tamin'ny kosa zany natsiary ny teny data hoe data misy fotoana marokelabetsy tena teny data fa izy ampiverina zavatra tena mandeha misy zavatra tonga tompo ny mpitandrina tena hoe ny spesialy anao tena mampihetsi-po tokoa ary asahina amin'ny teny fa tena natsoin'ny tompo mpitandrina izy mivady fantany tsara no mampitandrina azy sy ny ampisiny eo amin'ny fiangonana ny priorité amin'ny pasteur sy ny eo am-pony dia ny famonjena fanahin'olona ny fanondrona ny lalan-danitra ary saika matetika mihitsy amin'ny fotoaton'ny fampianarany dia hita foana izany re foana izany mitaonantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ampiorina finoantsika amin'ny hoe nitsangana tany maty Kristy eny nitsangana tokoa izy ho fahavelomantsika eto ary indrindra ny mandrakizay hita koa zany amin'ny fotoam-bavaka isan-kalahady toa misisika mihitsy ny mpitandrina mpitoetra ao anatin'ny fosaofanahantsika reny fampianarana ireny hitodika amin'ny lanitra anitsiny dia atsika hanaraka ny lalan'i Kristy sy ditongotry Kristy izao indray tsy enjero entina mody amin'ity herinandro ity ary tena atao mihitsy izay ampitoetra izany ao anatintsika ho fiainantsika fa ny tena nampitolagaga mihitsy ry havana tamin'ny alady mpitandrina dia nafahan'ny mpitandrina nanafatra ilay mpimaso ny ovafo kristianina avy any mahajamba natsoina najoro teto amin'ity alitary ity ilay mpimaso ny ovafo nijoro vavolombelona fa tsara Andriamanitra ary mbola tena tiany olona vonjena Andriamanitra nampitolagaga satria amin'izany alady mpitandrina izany maro ny alady mpitandrina izay fanatrehana fa tsy fahita firy izany fa ny mpitandrina raha maha-olo miaso lofo kosa dia nahavita nampijoro vavolombelona izany mpimaso izany mba hahatonga ao am-pontsika tsirairay avy fa Andriamanitra dia tia hanavao antsika ary tia hitondra antsika fiainam-baovao hatrany eo rehefa ampianarana samy hafa eto an'io fiangonana ankoatra ny alahady tsy hitentsika ny amin'ireo any amin'ny onjam-peo fikambanana samy hafa tia mampianatra ny mpitandrina ary tena mahay mampianatra ary mandraka ankehitriny ary nira fanevantsika ao anatin'izao jobily ny fisotrondro ny mpitandrina izao dia mbola fiangaviana fitalahoana miverena amin'ny fitiavana voalohany tena tsapa hoe nandray fitombona ara-panahy tokoa tamin'ny fiainona sy ny fampiarana ny fampianarana izay nentiny koa ambara ny fanetretena tanteraka izany ary eo ka ny voninahitra Andriamanitra rery ihany no hisandratra ao anatin'izany rehetra izany satria maneho ny fahavelomany Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony izay nirahany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ny nijoro vavolombelona teo ry havana dia ramatoa ary manana Entsoa zanak'Apelezana sotro fitiavana.
Sotra ny tompo isika riavana ny amin'izay fitsoroana vavolombelo izay a matsiaro ny ankonana rehetra ary misy zany izay tsy miditra am-piangonana ny loham-pianakaviana entina mbavaka izy riavana entina mbavaka fa zavatra farany sy mampalahelo zany ary dia enganen'ny ray mpianakaviana rehetra anafatra ny ankonana taka ny nanafaran'le rain'le mpanompon'Andriamanitra teo hoe tongava ny am-piangonana tongava ho hisotro fitiavana fa misy afatra spesiala ho anao manokanao rehefa lahady fa tsy hoe ianao entoroteny ary tongava fa atsiaro ianao hoe élu voafitin'Andriamanitra isanalady ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo riavana ary ho an'Andriamanitra ny voninahitra so tsika dia iroso amin'ny firoson'ny teraka sy taranaka ry amin'izay riavana sotra nareo ny amin'ny faharetana hitsangana sika amarana zao fotoana zao andray nitsodrano izay angatantsika amin'ny ray aman-drenitsika pasteur Toyen. Ray sariavana ny tsodrano avy amin'ny tompontsika hita ianao anie Jehova ka hiaro anao hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao hanandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Petraka ianareo. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.